namana solondrala tsy mba nananana. Dia tena hita mihitsy araka izany namana Lanto Malalarasata ny taktika sy ny teknika azafady tompoko izay ananany ekipantsika nivoaka nandresy izy ireo. Tipiky ny hafaliana tokoa ny olona izay hitantsika eto amin'ny kianjan'ny Makia amin'izao fotoana izao andrasana ny izay mety ho fandraisam-pitenenana ataon'ny filohan'ny teteza mita amin'izao folakandro izao ny Lanto Malalarasata. Ya, ny filohan'ny teteza mita izay mitsangana aloha ny fahitantsika azy amin'ny écran géant satria tsika dia amin'ny alalan'ny écran géant amin'izao fotoana izao no mitantara ny zava-misy. Ny olona moa zany miezaka manantona ny tribune centrale, ny filoha mivady mitsangana, tsika tsy maheno ny retour aloha fa dia ny zava-misy aloha zany ny zava-misy aloha zany dia mety hiteny aloha ve ny filoha sa rehefa avy eo ary zay le hoe somary tandrevaka ihany ny fahitana azy amin'ny organisation taty amin'ny ora farany vao misy anjandray zany mbola tsy tokony nampidirina mihitsy ny olona fa rehefa amin'ny spectacle any rosy vao nampidirina izany. Eny araha dia amerina anomeny kopy amin'ny Makia de Madagascar moa zany ny filohan'ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina. Nirina dia mba hisy micro eny amin'ny eny satria tsy dia hita loatra fa lavitra dia lavitra ny toerana misy anay hitantarana ny événement eto amin'ity toerana ity fa dia mitsangana eo akaiky loatra amin'izao ao amin'ny ankaviany mazava ho azy ny vadiny Mialy Rajoelina ary ao amin'ny ankavanany dia ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja rugby ary io moa zany ny amboara lehibe. Io no amboara lehibe izay ho atolotra ho an'ny mpandresy ny Makia ho an'ny vahiny indrindra ary ho an'izay ataontsika hoe meilleur joueur tao anatin'ny lalao iny mampalahelo dia nahazo karatra mavo mena makaravo roa ny ekipan'ny Madagasikara ny Makia. Iny ny amboarany mena ny ekipan'ny aty amin'ny AOI. Ya, ary iza nanolotra ny amboara lehibe. Ireo ekipa aloha zany no mandray tanana ny filoha fisaorana amin'ny feno fifaliana tamin'ity fandraisana anjara fanasany Madagasikara ireo nosy miravavy aty amin'ny ranomasina indiana ary dia faly ny fandray tanana amin'ny mpitondra eo anivon'ny teteza mita. Ary rehefa avy eo ngamba zay vao atolotra ny amboara lehibe ho an'ny ekipa pirenena malagasy lalao taranja rugby à 7 ny Makia de Madagascar. Fen'olona ny kianja ny olona ihany koa liana amin'ny lanonana toy izao. Ya, io moa andro fanararaotana zavatra toy izao amin'ny zavatra tsara ny mifankahita tava dia indrindra satria izy no ataontsika hoe sponsor ya izy ny tena sponsor be voalohany an'ny Makia de Madagascar mpanoana voalohany an'ny mpanao fanatanjahantena malagasy namana Lanto Malalarasata isorana betsaka azy satria tsy ny taranja rugby ny toany any hatramin'izay raha tsy tanisa ohatra teo amin'ny taranja karate nahazo fanampiana. Betsaka ihany koa ohatra ny vice primature teo amin'ny nanamboarana ny kianja Malakalina tamin'izany fotoana andro izany ary dia hotolorana ny amboara lehibe aloha mbola tsy natolotra aloha ny amboara.
mazava dia tokony efa atolotra amin'izay. Tokony efa atolotra amin'izay aloha ny amboara satria izy atao aloha lovatina mbola misy fandarana mivantana koa androany alina arahantsika dia ny fandarana jejoa izay vokarin'ny namana zo ary io dia isan'ny efa manamarika sady koa fandarana eo amin'ny televiziona malagasy ary mivantana izy io ary dia androany alina manomboka amin'ny 7 alina any amin'ny Louvre iretanina reny no anaovana izay ataontsika hoe fandarana direkta ho an'ny resaka fitafiana ao anaty kanto ihany koa izay vokaran'ny namana zo zany izay mihitsiny ary efa manana ny toerany zany olona namana izy dao re benja iny nandray ny amboara avy tamin'ny filoha dia misy moa zany ny fandraisan-tanana eo amin'ny ekipany makia nanjanjana teto tamin'ny kilalao match d'exécution ity sy ny filoha izay misaotra ary mampanantena mba amin'ny surprise ireo mpilalao ao amin'ny Maquis de Madagascar. Tsy hoe dia anomboka ny Tarkarosy rehefa avy eo mitatanteraka dia misy olona firy tsony eny ivelany eny fa dia efa tafiditra saika tafiditra atao anaty kianja avokoa ny olona rehetra. Mandrazana zany kabary ataon'ny filoha Andry Rajoelina. Mandrazana ny kabary mezinezina asa ve fanontaniana ihany marina fa resaka sport izy ty fa mety resaka ihany koa ve izy resaka ihany koa ve ny filoha mikasika ny diany tany ivelany hitatsika eto zao fa fotoana tokoa zao mety anaovana izany eo masim-bahoaka ny fandraisam-pitenenana fa dia hitatsika aloha hoe somary mitsangana kely antsika fa takona tanteraka amin'izao fotoana zao aiza ny filoha Andry Rajoelina ny kabary eo am-pitoerana ihany ve sa ery lapa misy chapiteau ny rosy zany hoe andeha hoe ny filoha dia arahantsika afaka minitra vitsivitsy. Namanireo tena namana solondrala tsy manananana